dia faly miarabatsika rehetra tonga ao anatin'izao fotoana izao indray a dia miarabatsika rehetra koa izay manaraka mivantana ity fotoana ity a araka ny fampafatana ny vitantsika dia manana fotoantsika androany a afaka indrindray ny filazantsara tenin'Andriamanitra dia tena fahasoavana lehibe ho atsika tsiraray avy a ny manana fotoana tahaka an'izao a mety indraindray ho atsika izy mety tsy mahazatra fa mino hoe izay ny programan'ny tompo hoe izay ny planin'Andriamanitra izay ny zavatra nala amin'ny tompo a dia tonga eto isika mety hoe misisika mihitsy ary tonga eto a fa matoka hoe Andriamanitra hiteny amintsika ampahery antsika indray a na ianao koa izay manaraka mivantana ity fotoana androany ity a dia hita manokana ny fanahinao ny tompo a dia hiasa feno a ny anatinao ny tompo a anangana anao ny tompo a anasitrana anao ny tompo a ary tika tena mino fa Andriamanitra dia miasa ao anatin'izao fotoana izao a loantsika hitsangana dia hivavaka dia ametraka ny fotoana eo am-pelantanan'ny tompo a satria fantatra hoe izy no ivon'izao fotoana izao a tonga eto isika noho Jesosy tonga eto isika satria izy no antony a mahito antsika tsiraray avy a dia ndao anatena azy ndao hanokatra ny fontsika ho azy a dia tena hiandry azy indray a amin'ity hariva ity ndao samy hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a raha eo mankasitraka feno anao izahay a tena tsapanay tokoa ilay fitiavanao Andriamanitra rainay a tsapanay fa ianao ilay Andriamanitra mbola mitaona anay eto amin'ity toerana ity indray a na ho anay izay manaraka mivantana amin'ny tambajotra izao fotoana izao a fantatray fa manana drafitra ary manana planina tsara lavitra ho an'ny fananay ianao Andriamanitra ary te hiteny aminay indray ianao androany dia tompo tena manokatra ny fonay izay androany a satria fantatray Jesosy fa fotoana ray indray androany anambaranao indray ny teny avy aminao amin'ny alalan'ny mpanomponao a ahafahanao indray Andriamanitra mampahery anay manangana anay mamporisika anay mety mampitandranay koa Andriamanitra fa zavatra fantatray Jesosy a dia eto amin'ny fanatrehanao izay androany manatrika eto ianao tompo ary ianao no antony atongavanay eto tompo miasa feno eto ianao aoka ianao tena amin'io ny voninahitra ao indray amin'ity hariva ity miandry anao izay Jesosy a tena mana tena feno anao izay Jesosy a ary fantatray Jesosy fa ianao Andriamanitra mihitsy no hiasa feno a anasitrany ianao anangany ianao ampahery ianao ary anio ny voninahitra ao manokany ianao amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta alleluia amen notsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia hiderasintsika androany a anome voninahitra azy indray a amin'ity hariva ity Tiantani andau, kamar tuanai.
descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. Tikuni midelana, ankalasa, nyanarana, yaramana jambe, yaramira, nyatsarana. Tikuni midelana, ankalasa, nyanarana, yaramana jambe, yaramira, nyatsarana. Fenoir falina ni fuku, kate iterana, lumena wira fava, fava, tikuni miderana, mangalasa yanarana, yaramana jambe, yaramira tatsarana, tikuni miderana, mangalasa yanarana, yaramana jambe, yaramira tatsarana. Fenoir falina ni fuku, kate iterana, lumena wira favuva, fava, tikuni miderana, mangalasa nyanarana, yaramana jambe, yaramira nyatsarana. Tikuni miderana, mangalasa nyanarana, yaramana jambe, yaramira, 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 yatsarana. Alléluia. Sochano te sosira. Alléluia. Manja kizayana. Ah
Sanja tu es adjoint. Manja Kizaya. Temboli lazayansa Jesus fenao Jesus le Jesus tsara indrindra to sady tsisy toanao Jesus tsisy takanao Jesus ianao leliany Jesus mitoerenay andro fa tsy misy ny toana fa tsy misy ny toana fa tsy misy ny toana panjakana Alleluia
chante ensemble, car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux, le plus beau des noms. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Tu es le roi. Acclamons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Sacerdote tu puttana no one run.
Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien fali miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miaraba ihany koa izay rehetra manaraka antsika en ligne araka ny
filazana izay nataontsika taty am-piangonana sy amin'ny réseaux sociaux dia manambahiny tompotrano itsika. Vahiny izy satria avy any lavitra fa tompotrano satria ny fiangonana naiza ny toerana misy ny fiangonana dia iray ihany. Zany hoe mifindra hevitra fotsiny izy. Tsy vahiny izy satria olona tena diso fantatsika loatra izy dia pasteur Bernard Gigant. Aloha tsy teny hoe mamangy atsika satria ny vahiny no mamangy fa tonga izy androany ampahery abitsika satria nizarazaraina ny fanomezam-pahasoavana ary zava-dehibe rehefa misy mpanompon'Andriamanitra mandalo dia tsy maintsy isamborina na dia tsy nisy programa momba an'izay fa tsy maintsy misamotra azy mba hahafahany hizara fahasoavana ho atsika. Dia manasany Rala Bernard Androso hizara ny zavatra izay napetraka ny tompo ao anatin'ny fondy. Bienvenue mon frère. Bonsoir à vous tous. Miarabantsika rehetra. Très content d'être avec vous cet après-midi, ce soir. Dia falindray miaraka aminareo amin'ity tolakandro ity. On vous donne le bonjour de Je peux mettre à gauche parce qu'il y a le micro qui s'étire. C'est bon. Oui, on vous donne le bonjour de toute l'église à La Réunion. Dia mampita ny fiarabana avy any fiangonan'ny La Réunion Il y izahay a pas mal de frères et sœurs qui vous connaissent. ary maromaro ihany ireo raha sy anapavy izay On m'a mahafantatra chargé anareo. de vous saluer vous tous. Dia napita tamiko hoe ampitao ny fiarabana avy aty aminay. Et comme le frère disait, comment je ne suis pas un invité. Ary araka ny teny rahalahy teo hoe za tsy vahiny Je fais akory partie de la maison. fa isan'ny ao amin'ny tokantrano aho miray aminareo zany. Et c'est pour cela je me sens très très libre au milieu de vous. Zay mahatonga tena hoe mahatsapa fahafahana be eto Il n'y anivinareo. a que le langage qui nous sépare un petit peu. Ary tsisy afa-tsy ny fomba fiteny sisa Mais le no plus mampisaraka tsika sy ianao. Mais le plus important, c'est que dans l'esprit, nous sommes un. Fa ny zava-dehibe indrindra dia ao amin'ny fanahy dia iray isika. Amen. Amen. Et ça, c'est le plus important qu'on peut le vivre sur la terre étant église, Ary zay ny zava-dehibe indrindra iainantsika eto tany amin'ny mahafiangonana antsika que notre cœur soit un. hoe iray ny fotsika. Vous savez, nous travaillons avec beaucoup d'églises, Hitanareo zay miara-miasa amin'ny fiangonana maro. on faut dire dans le monde entier. Ndao lazaina hoe manerana an'izao tontolo zao. Mais il n'y a aucun contrat qui est signé pour qu'on puisse être un. Fa tsisy fifanekena na fifanarahana mihitsy zany hoe atao sinia mba hampiray aminay amin'ireo fiangonan'ireo. Mais il y a ce cœur qui connaît le Seigneur, Fa misy an'ilay fo anankiray izay ce mahafantatra ny cœur tompo qui a reçu l'Esprit de Dieu. ilay fo izay fanandray ny Et ce fanan'Andriamanitra. cœur fait partie de l'église. Ary io fo io dia tafiditra ho isan'ny ao C'est anatin'ny pour fiangonana. cela on n'est pas limité Zay d'un nom ou d'une association ou d'une église. zay no antony hoe tsy voafetrana anarantsika na fikambanana na fiangonana. Mais quand nous venons des enfants de Dieu, Fa rehefa tonga nous zanak'Andriamanitra faisons isika partie de l'église de Dieu. dia isan'ny fiangonan'Andriamanitra Et c'est isika sûr izany. que sur la terre, nous avons une appellation. Ary azo antoka hoe eto an-tantsika tsy maintsy misy ny anarana Nous, zany. à La Réunion, notre église, c'est Acmia. Ny fiangonana La Réunion zao dia antsoina hoe Akmira, Ici, j'arrive pas à dire le nom, mais Assemblée chrétienne de Assemblée Madagascar. chrétienne de Madagascar, Ouais. ici. Assemblée chrétienne de Madagascar zao ny ianareo. Mais ça, c'est pour les choses de la terre. Fa ho an'ny ety an-tany ihany zany. Mais dans l'esprit, nous sommes des enfants de Dieu. Fa ao amin'ny fanahy kosa isika zanak'Andriamanitra. Et ce soir, c'est mon exhortation pour vous. Zay no fampahirezaka ho antsika amin'ity tolakandro ity. Quand Jésus a dit qu'il viendra chercher son église, Rehefa nilaza Jesosy hoe ho avy izy haka ny il fiangonany viendra chercher un peuple qui lui appartient. dia haka ny vahoaka izay azy izy Un zany. peuple que leur cœur est uni. Hoe vahoaka izay tafarayam-po. Et Dieu ne se limite pas. Ary Andriamanitra tsy voafetrana inona na inona. Il veut que tout le monde entier le connaisse. Fa tiany hoe izao tontolo izao mahafantatra azy Et avokoa. c'est pour cela, quelle grâce de pouvoir faire partie de son œuvre. Zay no antony hoe tena fahasoavana tokoa no ahafahantsika ho isan'ny asany De faire tanany partie de l'œuvre de Dieu.
hoe isan'ny asan'andriamanitra de faire isika partie de l'église du Seigneur, hoe isan'ny que fiangonan'andriamanitra Jésus isika viendra reprendre à la fin des temps. hoe andriamanitra hoe jesosy ilay fiangonana izay ho tsenain jesosy amin'ny andro farany Vous savez que nous sommes dans la dernière heure. hitanareo ve fantatrareo ve fa anatin'ny ora farany isika Le temps nous montre que Jésus est proche ary ny vanim-potoana ny maneho fa efa akaiky jesosy et on doit prendre conscience, il faut qu'on soit prêt. ary mila tonga saintsika ary mila Il faut que vonina l'église soit prête. mila vonina ny fiangonana Et partout où on passe dans ce monde, ary naiza naiza alehantsika eto amin'ity zao tontolo zao les ty hommes est un peu surpris de tout ce qui se passe. dia indraindray ny olona dia gagany amin'ny zavatra mitranga rehetra Mais nous ne devons pas être surpris de tout ce qui se passe en ce moment. fa tsika kosa tsy tokony talanjona na gagany amin'ny zava-mitranga Mais nous ankehitriny devons nous préparer pour cela. fa mila miomana ny amin'izany rehetra zany tsika Si vous regardez un peu les informations, tout ce qui se passe, raha mijery isika ny fampahalalam-baovao sy ny zava-mitranga on rehetra sait que ça ne tarde pas pour que tout s'arrête. dia fantatsika tsara fa kely sisa dia ho avy ny farany Et zavatra nous ne rehetra devons pas avoir peur de cela. ary mila tsy matahotra an'izany anefa isika Mais par contre, nous devons avoir la crainte fa kosa mila manana tahotra pour être isika prêt. hoe tahotra ny Que fahavononana quand hoe ces moments viendront, vonina raha ho avy zany fotoana nous zany avons l'assurance que Dieu nous prendra avec lui. dia manana antoka isika fa ho alain'andriamanitra miaraka C'est aminy pour cela, c'est une œuvre qu'on doit accepter dans notre cœur. azay no antony hoe asa mila ekentsika ao am-potsika zany Parce que quand Jésus viendra reprendre son église, satria rehefa ho avy itsena ny fiangonany jesosy il va pas regarder au titre, au nom, dia tsy jery titre izy tsy jery anarana mais izy il va regarder aux disciples. fa mijery an'ireo Il mpianatra va izy regarder l'église qui s'est conformée à sa doctrine. mijery ny fiangonany izy izay nanahaka ny Mes fampianarany frères et sœurs, c'est très important ary raha lasianabavy zava-dehibe loatra Aujourd'hui, ankehitriny dans ce que nous faisons face, ce que nous vivons, eo anatrehan'ny zavatra iainantsika sy atrehantsika de s'assurer que nous sommes en train de s'identifier à Christ. mila mahazo antoka isika fa manahaka ny kristy marina Et vous savez, sur cette terre, il y a deux peuples. ary fantatrareo eto amin'ity zao tontolo zao ty dia misy karazana vahoaka roa Il y a le monde ténébreuse misy an'izao tontolo zao izay anatin'ny et famaizinana il y a le royaume de Dieu ary misy ihany koa ny à quel fanjakan'andriamanitra nous appartenons. izay isika dia isan'izay Et fanjakan'andriamanitra Jésus izay reviendra pour prendre son église. ary jesosy dia ho avy itsena ny fiangonany Mais dès maintenant, nous devons commencer à vivre le royaume de Dieu. fa dian'izao dia ny ankehitriny isika dia efa mila manomboka miaina ny Dès fanjakan'andriamanitra maintenant, nous devons être un peuple qui se met à part. dia ny ankehitriny isika dia efa mila miaina tahaka ny vahoaka voatokana Un peuple qui reconnaît chaque jour la grâce que Dieu nous accorde vahoaka izay mihaiko ny fahasoavana izay aseho an'andriamanitra amin'ny isan'andro pour nous sanctifier, pour nous purifier, anamasinantsika ny tenatsika anadiovatsika ny pour nous tenatsika rendre solides, mba hahatonga atsika ho mafiorina afin qu'on puisse arriver jusqu'au bout de notre course. mba hahatonga atsika ho tody hatramin'ny farany ao anatin'ny Et mes frères azakazatsika et sœurs, ary lasianabavy nous avons le privilège d'avoir cette lumière, cette révélation de ce que Dieu a fait. dia manana tombontsika manana ny fahazavana io sy ny fanambarana izay avy Et on amin'andriamanitra doit s'accrocher avec cela. dia mila mifikitra ny amin'izany Vous izy savez, ce n'est pas tous les assemblées qui a cette lumière, cette révélation, ce que Jésus est venu faire sur cette terre. hitanareo a tsy ny fiangonana rehetra ny manana ny fanambarana na io fahazavana io eto amin'ity tany ity a Vous savez, ce matin, moi et mon frère Laurent, on a rencontré des dames, on a évangélisé. tamin'ny marainy zay a zay saralahako Laurent a niona tamina vehivavy zay a dia nitory filazantsara tamin'izy ireo a On se rend compte que tous croient en Dieu. dia tonga saina ihany tsika anoany hoe mino an'andriamanitra daholo ny olona Tous ont cette certitude que Dieu existe et ils croient. manana an'izay fahazahonantoko zay izy hoe misy andriamanitra ary mino izy ireo a Mais ce n'est pas tous qui a le privilège d'avoir cette révélation. fa tsy ny olona rehetra kosa nefa ny manana tombony mahazo an'io Mais fanambarana si io nous avons cette lumière dans notre cœur, fa raha manana an'izay fahazavana zay tsika ao am-potsika ben nous devons être reconnaissants à Jésus. dia mila tena feno fakasitrahana ny Parce que jesosy nous isika. savons où nous partons. satria fantatsika hoe aiza no alehantsika Vous savez où vous partez? nareo ve mahafantatra hoe aiza ny torodalana taridalana alehanareo Si nous connaissons où nous partons, raha fantatsika mantsy hoe aiza no alehantsika on doit s'équiper pour cela. dia mila mampitao any tenatsika amin'izany Amen. isika amen Quand je suis venu ici,
rehefa tonga taty aho Je a sais que j'allais quitter la Réunion pour arriver à Madagascar. dia fantatro tsara hoe hiala ny la réunion a ho any madagasikara Il fallait que je me prépare. dia mila miomana zany Il faut que je regarde si mon passeport est bon. mila Encore jereko valable. zany hoe mbola mana-kery tsara ve ny passeportko a Si j'ai tout dans mon bagage mananako ve ny zavatra rehetra ao anatin'ny bagazeko pour a arriver jusqu'à ici. mba ahafahako tonga soma tsara aty Vous comprenez? azonareo ve le izy Mais si j'ai pas de passeport, je peux arriver avec mon billet. fa raha ohatra ka tsisy passeport nefa Mais mitondra ny bieko fotsiny a mais les autorités me diront, monsieur, vous n'avez pas le droit de voyager. dia hozy izy manam-pahefana satria tsisy passeport hoe tsy mananjo andeha voyage ianao Je peux avoir de quoi payer mon billet, mety manam-bola ahafahako mandomy bieko a avoir tous les effets qu'il faut. manana ny entana rehetra Mais- ilaiko a Quand j'arrive pour prendre le départ, difficulté. fa rehefa tonga eo amin'ny serana anao a dia manana olana Alors, avant ce départ, fa mialohan'io fiaingana il io faut a que je m'assure que tout est prêt. fa dia mila mahazo antoka hoe vonona avokoa ny zavatra rehetra Et c'est ça que nous devons être conscients, mes frères et sœurs. azay mila mahatonga tsainantsika tsara raha lasiana bavy La a chrétienté, c'est pas simplement de croire que Jésus existe, ny mahakristianina dia tsy zao tsy vitany fotsiny hoe misy jesosy a de le confesser comme Seigneur et Sauveur de notre vie. manonona azy amin'ny vavantsika miaika azy ho tompo sy Mais mpamonjy amin'ny il y a fiainantsika toute une préparation pour arriver jusqu'au bout. fa misy fiomanana maro ilaina fa tsika ho tody hatramin'ny farany Amen. amen Et Dieu nous invite à participer dès maintenant, à participer dans son œuvre. ary andriamanitra nefa deniny ankehitriny a dia efa misarika antsika mba handray anjara ao anatin'izay asany Et ce izay soir, on va ouvrir notre Bible dans Colossiens, ndao tsika hanokatra ny baibolitsika amin'ity tolakandrika eo amin'ny bokin'ny kolosianina le chapitre 3. toko fatelo Le verset 1er nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. andiny voalohany koa raha niaranatsangana tamin'i kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i kristy izay mipetraka eo an-tanakavanan'andriamanitra Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany Ça, c'est notre préparation. io zany ny fiomanantsika io L'Église, de plus en plus, doit être éveillée pour se préparer. mila miambina hatrany hatrany ny fiangonana ho amin'izay fiomanana izay Aujourd'hui, on voit l'Église qui n'est pas conscient de ce qui va se passer. fa ankehitrinytsika dia mahita ny fiangonana ohatrany hoe tsy dia tonga saina loatra ny amin'ny zavatra mitranga Vous connaissez la parabole des 10 vierges? fantatrareo ve ny fanoharana ny amin'ilay virjina folo La parole de Dieu nous dit qu'il y avait 5 d'entre elles, elles étaient préoccupées par la venue de l'époux. ozy izy ny baiboly milaza amintsika hoe ny dimy tamin'izy ireo izy dia tena lina ny amin'ny fiavian'ny mpampakatra Alors chaque jour, ils regardaient à leur lampe pour savoir si est-ce que l'huile, il y a encore de l'huile. dia isan'andro izy ireo a nijery ny fanaovan-jirony hoe mbola misy solika ave ao anatin'izany a Et tous les jours, ils regardaient pour qu'ils aient de quoi, si c'est la nuit, pour les éclairer. dia isan'andro izy ireo zany dia niambina mailo tsara nijery an'izany hoe afaka hitarafan'izy ireo ve zany a rehefa tonga ny alina manana ny solika ilaina ve izy ireo a Et pendant cette attente, c'est sûr qu'il y avait des nuits et des jours. ary a azo antoka fa nandritra ny fiandrasan'izy ireo a dia ny fandimby ny andro sy ny alina Et bien, leur huile diminuait dans leur lampe. dia ny nyena ny diloilo zany a tao anatin'ny Et le, fanaovan-jiron'izy ireo et le lendemain matin, ils couraient à la boutique pour acheter d'autres huiles. dia tonga no tonga maraina dia lasa izy ireo makany am-pivarotana mividy solika indray a Parce qu'ils ne savaient pas quand l'époux reviendra. satria tsy fantatra izy ireo hoe rovina ny mpampakatra Mais no avy a tous les jours, ils étaient préoccupés de regarder s'il y a encore de l'huile dans leur lampe. fa isan'andro izy ireo zany dia tena liana hoe nisy diloilo a na nisy solika ave tao anatin'ny fanaovan-jiron'izy ireo Mais 5 d'entre elles, les 5 autres, eux pour eux, ils disent, ben, il revient. fa reo dimy hafa kosa dia nianina fotsiny tsy maintsy ho avy ny mpampakatra e. Mais ils n'inquiétaient pas de savoir que leur lampe, leur huile était en train de diminuer dans la lampe. fa tsy tonga saina zany izy ireo hoe efa nenienany ny solika tao anatin'ny Pourtant, ils fanaovan-jiron'izy étaient ireo appelés. Hein? kanefa olona nantsony izy Ils ireo étaient appelés pour cette grande fête qui va se passer. nantsony izy ireo ho amin'ilay andro firavoravona zay hitranga Mais ils ne Lay andro se malaza. sont pas souciés de cela.
fa tsy tonga saina izy ireo ary ohatrany hoe tsy nirarahany zany Et la parabole nous dit le moment quand l'époux est arrivé, dia ozy izy ny tenin'ny fanoharana hoe rehefa tonga ary mpapakatra c'était la nuit. dia tamin'ny andro alina no natongavany. C'était la nuit. Andro alina no natongavany. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient plus de lampe, ils n'avaient plus de lumière. Dia inona ny zavanitranga tsy nanana solika izy ireo, tsy nanana fahazavana intsony Pourquoi? izy Parce ireo. qu'il n'y avait plus d'huile dans leur lampe. Satria inona no antony, satria tsy nisy diloilo na solika intsony tao anatin'ny Eh bien, fanaovanjiro ils se sont perdus. dia very izy ireo. Vous savez, nous vivons dans un monde de ténèbres. Hitanareo isika dia miaina anatina tontolo maizina, Nous vivons dans un monde ténébreuse. tontolo feno famaizinana tanteraka. Nous sommes dans la nuit. Ao anatin'ny aizina misy atsika ankehitriny. Je parle spirituellement, mes frères et sœurs. Hein. Miresaka ao amin'ny ara-panara Le lasianabavy. monde autour de nous, c'est les ténèbres. Ny zao tontolo zao zay manodidina Mais atsika dia nous, nous famaizinana, vivons au milieu d'elle. fa isika kosa nefa dia eo anivon'izany famaizinana zany misy C'est atsika. pour cela que nous devons constamment regarder si l'huile est toujours dans notre lampe. Zay mahatonga atsika mila mijery sy mizaha mandrakariva hoe misy solika avy ao anatin'ny fanaovanjirotsika. Parce que étant dans les ténèbres, cette lumière est là. Satria ao anatin'ny maizina atsika dia ilaina zany zay solika izay, zay Et fahazavana zay. cette lumière puise l'huile. Ary ilay fahazavana io nefa dia mila solika izy Et nous sommes, hanovozany hery. et nous sommes dans ce temps où nous sommes dans ces ténèbres. Ary isika nefa ao anatin'izao zay vaninandro zay, zay ao anatin'izay fahamaizinana zay. Et Jésus doit revenir. Ary tsy maintsy hiverina Jesosy, Mais il ne mila faut pas que miverina cette Jesosy. lumière, notre lampe s'éteint. Aoka ao anatin'ny aoka tsy ao anatin'ny fahazavana iny no ohatrany afatin'ny jirotsika. Parce que si notre lampe éteint, nous serons dans la confusion. Satria raha ohatra ka maty ny fanaovanjirotsika dia ao Nous anatin'ny n'allons fifangaroana isika. plus retrouver notre route. Lasa tsy ahitany lalak'izorantsika intsony isika. Je continue la lecture dans Colossiens 3, chapitre 3. Dia toizako ny famakiteny ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo teo. Il dit, verset 3, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra Et le ianareo. verset 5 nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Koa vonono momba ny tenanareo zay tia tany andininy Il parle de fadimy. l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtre. Dia fijangajangana, fahalitoana, firetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany. Tout ce qui est mentionné, c'est des choses qui viennent puiser notre huile. Zany hoe ireo zavatra voatonona eto ireo zany dia ireo no ohatrany hoe maka an'ilay solitsika zany Qui vient enlever Mandano sultik. cette huile en nous. izay mandany an'ilay solika na ilay diloilo ao anatsika. C'est pour cela qu'on doit être éveillé, mes frères et sœurs. Zay no antony mila tena Non. hoe iambenantsika raha lasianabavy sa tsy zany. Je saute quelques versets. Dia andingana kely tsika ao anatin'ny andininy. Le verset 12 nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Andininy faharoambin'ny folo koa dia mitafy famindrapo sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandreferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina Donc- malala. Dans cette épître, l'apôtre Paul encourage l'Église d'être un, de se fortifier. Zany hoe anatin'ity epistily ity zany apôstôly Paoly dia mamporisika ny fiangonana mba ho iray hifampahery. Et le verset 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Andininy fahatelo ambin'ny folo, mifandeferaka amin'ny famelaheloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka namelan'ny tompony heloka reo nao ka amelanareo ny heloka, ifamelanareo heloka kosa. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, ça parle de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ary aoka ambon'izany rehetra zany ny fitiavana fa fean'ny fahatanterahana izany. Et le verset 15 qui nous dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Andininy fahadimy ambin'ny folo, ary aoka napaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany niantsonanareo ho tena iray ary aoka ho feno fisaorana Vous ianareo. savez, à la fin du temps, Dieu viendra prendre une église solide.
hitanareo amin'ny vanina ny farany Andriamanitra dia hitsena fiangonana mafiorina. Et il parle pour former un corps. Miresaka izy hoe misy tena zany hoe mila efa voavola. Et si on regarde dans Colossiens, Ary mijery antsika eo amin'ny Kolosianina chapitre 2, toko faharoa le verset 19 nous dit, dia ny fahasivy ambin'ny folo. sans s'attacher au chef, donc tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Ka tsy mihazona ny loha izy no hitombon'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Il parle bien que donc tout le corps bien assisté Miresaka izy zany hoe ny tena rehetra ozy izy no miara-mitombo et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. dia ozy izy hoe ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavana sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra ozy izy. Dieu veut vraiment fortifier l'Église à la fin de temps. Zany hoe Andriamanitra mivanona ny farany tena tia mafiorina ny Dieu fiangonana. veut emmener ce corps d'être solide. Tia hitondra n'io tena io zany izy ho mafiorina. Regardez dans Éphésiens 4, Ao amin'ny Efesianina toko faefatra on peut prendre à partir du verset 4. efa kitsika manomboka amin'ny andiny faefatra. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny Il y a fiantsonanareo. un seul Seigneur, une seule foi, une seule baptême. Iray ny tompo, iray ny finoana ary iray ny batisa. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Et il dit, mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'ny Kristy avy isika rehetra. Vous savez, Dieu a fait des dons aux hommes. Hitanareo Andriamanitra dia nanome fanomezam-pahasoavana n'olombelona. Je ne parle pas des dons des 5 ministères, mais je parle de chacun de nous. Tsy miresaka zany ilay fanomezam-pahasoavan'ireo asa fanompoana 10 fa ilay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour former ce corps. Rehefa niantso antsika Andriamanitra dia niantso antsika mba handrafitra n'io tena io. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, quand on comprend c'est quoi l'Église, Azay no antony raha lasianabavy rehefa azontsika ny antsoina hoe fiangonana. nous sommes un don qui est ajouté au corps de l'Église. Dia zao hoe isika mihitsy ilay fanomezam-pahasoavana izay lasa nanampy ho an'ny fiangonana. Quand on est de nouveau, Rehefa nateraka indray isika Dieu nous ajoute à son corps. dia napetraka Andriamanitra ao amin'ny tenany isika. Et Dieu ne viendra pas prendre un corps disloqué, Ary Andriamanitra tsy ho tonga aka disloqué c'est démembré, je ne mizarazara. sais plus comment. Hoe mizarazara. Tsy tsena tena mizarazara. Il vient prendre un corps solide. Fa aka tena izay voarafitra tsara izy amin'ny kambana tsara. C'est pour ça, à la fin de temps, l'Église sera reconnue peut-être comme une secte. C'est sûr. L'Église sera reconnue à la fin de temps comme une secte. On saura. Ah, ok. Amin'ny vanona ny farany zany lasa ohatry ny lasa atoko sekta zany ny fiangonana ny andraisana amin'ny fiangonana amin'ny andro farany. Les hommes en dehors diront que c'est une secte. Ny olona ny ivelany lasa ilaza ny fiangonana hoe sekta. Pourquoi? Parce qu'il trouvera que tout ce qui forme partie de l'Église, Satria ny zavatra tazan'izy ireo hoe ireo olona izay mandrafitra ny tenany fiangonana ils auront le même esprit, lasa manana fanahy iray la izy même ireo, vision, manana vina le iray, même cœur. manana fo iray. Et les hommes diront, ben, ces gens-là sont manipulés. Dia ilaza ny olona hoe olona vohodikodirana ara-tsainy ireo olona ireo. Non, le plan de Dieu, c'est que nous épousons le même esprit, comme il dit. Fa ny dravitr'Andriamanitra dia zao hoe ny ananantsika fanahy iray araka Le ny même voalazany Seigneur est dans notre cœur. ary ny tompo ray no ao anatin'ny fotsika rehetra. Et on doit s'attendre à ce que nous, ensemble,
ary mila miandry isika sy miandrandra hoe isika rehetra nous miaraka pouvons accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. dia afaka niaraka isika hanatanteraka ny Vous sitrapon'andriamanitra eto savez, amin'ity il y a tany ity tellement des hommes sur la terre hitanareo maro loatra ny olona eto amin'ity tany ity a qui confessent, allons dire, je sais pas moi, une idée, izay a afaka manonona hevitra anankiray ohatra et soi-disant qu'ils soient ensemble. ndraindray izy ireo mihevitena hoe miaraka mikambana Mais la vie montre qu'ils sont divisés entre eux. kanefa ny fiainana mihitsy maneho aminy fa misaraka izy ireo fa tsy mikambana Dans le monde chrétien même, on voit cela. na dia ny anivon'ny tontolo kristianina ary tsika mahita an'izany Dans le monde chrétien, on voit différentes directions. dia mahita isika karazana samy manana ny taridalany ny olona rehetra Mais le plan de Dieu, fa ny drafitra il y a andriamanitra une seule direction. dia zao hoe taridalana anankiray no alehan'ny Un olona seul rehetra Seigneur, tompo iray a un seul esprit ary fanahy iray a qui doit nous lier ensemble. izay a mampifandray atsika rehetra La parole de Dieu parle de ce corps. ny ten'andriamanitra dia miresaka amintsika ny tena io a Chaque membre a sa place. hoe ny ratsana tsiraray avy dia samy manana ny toerany Il nametrahana n'y azy a avokoa personne qui arrive qu'il ne trouve, que Dieu ajoute à l'église qui ne trouve pas sa place. tsy misy tokony tsisy olona zany na dia anankiray aza ka napetrak'andriamanitra eo amina tena anankiray ka tsy ohatrany hoe tsy mahita ny toerana izy Quand Dieu ajoute quelqu'un dans son corps, fa rehefa mametraka olona anankiray ao amin'ny tenany il andriamanitra devient un membre participant au corps de Christ. dia lasa olona mpandray anjara ao amin'ny tenany kristy ny C'est olona pour cela notre conviction personnelle, zay no individuelle, antony hoe ny fandresen-dahantsika manokana on doit vivre pour ce plan. dia mila miaina amin'izay drafitra On izay doit isika. vivre pour faire partie de cet édifice. mila miaina isika hoe isika dia ao anatin'io tranona rafitr'andriamanitra io L'église, ce n'est pas des assemblées avec un titre et un nom. ny fiangonana dia tsy ireo fiangonana L'église- samy manana ny anarany a Et ce sont des hommes, des femmes qui se retrouvent ensemble, fa ny atao hoe fiangonana dia fikambanana lehilahy sy vehivavy izay mikambana qui forment le corps de Christ. izay a mandrafitra ny tenany kristy Un qui est prêt à s'identifier jour après jour, izay vonina ny anaka isan'andro qui est isan'andro prêt à donner leur vie, vonina ny anolotra ny aina izy ireo a qui est prêt à laisser le Seigneur continuer à œuvrer dans leur cœur. mamela ny tompo isan'andro a hitoy anao ny asany ao anatiny a C'est ça la vraie vie que Dieu veut pour l'Église. azay ny tena fiainana katsan'andriamanitra ho C'est an'ny ça fiangonana. l'Église où Jésus viendra prendre, zany ny fiangonana zay ho tsenain'i jesosy de se laisser transformer par lui, dia fiangonana zay manaika ho de vainy se laisser façonner par lui ho volavolainy et de se rassurer que nous faisons partie de cette Église que Jésus viendra reprendre. ary a mila mahazo antoka isika fa tafitra ao anatin'io fiangonana io isika C'est zay ho pour cela tsenain'i il jesosy n'y a pas d'autre plan, il y a un seul plan, mes frères et sœurs. zay no antony hoe tsisy drafitra maro fa drafitra tokana ny misy raha Il y a un lasianabavy seul plan que Jésus a laissé aux premiers disciples, drafitra tokana navelany jesosy tamin'ireo mpianany voalohany qui parle de la sainte doctrine. izay miresaka ny amin'ny fampianarana tsy misy Un kilema seul plan qui va nous emmener pour arriver jusqu'au bout de notre course. drafitra tokana zay hitarika atsika amitatsika ny Un azakazantsika hatramin'ny farany un seul plan qui va nous rassurer que nous allons arriver jusqu'au bout. drafitra tokana zay ampahazo antoka atsika fa avita ny azakazantsika hatramin'ny farany Vous isika savez, dans les épîtres, quand ces apôtres parlent pour l'Église, hitanareo anatin'ny epistily rehefa miresaka amin'ny fiangonany ny apôstôly a ils ne parlent pas à un homme, dia tsy miresaka amin'ny olona ray mais izy ils a parlent à des hommes. fa miresaka amin'ny olona maro Dans izy tout ce qui doit se faire, ils parlent du pluriel. zany hoe amin'ny zavatra rehetra atao a dia miresaka fimarony izy C'est pour cela aujourd'hui sur la terre, il y a différentes assemblées, zany no antony ankehitriny eto ambonin'ny tany a misy Différents- fikambanana maro a différentes doctrines. misy fampianarana maro a Il n'y aura pas une révélation pour une révélation pour l'autre. tsy misy zany hoe fanambarana ho an'ity fiangonana ity a dia ity ndray fanambarana hafa mihitsy ho an'ity Il y fiangonana a ity une seule révélation pour l'Église. fa fanambarana tokana mila anana C'est fiangonana pour cela, rehetra nous qui sommes les prémices, zay no antony tsika zay voalohany nous bokatra devons tout faire mila manao ny fomba rehetra pour izy que nous soyons cet homme solide, afatsika ho tonga ilay olona mafiorina
Que le même, Zoro. le même esprit nous anime. mba ho fanahy iray ny manetsika antsika La rehetra même force nous anime. ny hery mitovy no manetsika antsika La rehetra même vision est devant nous. ary vina mitokana no eo anoloantsika Pour qu'on rehetra puisse s'encourager les uns les autres. ahafahantsika mifamporisika sy mifampahery Pour amin'ny qu'on puisse samitsika s'entraider les uns les autres. ahafahantsika mifanampy amin'ny samitsika Afin d'arriver jusqu'au bout. ahafahantsika ho tody hatramin'ny farany C'est cette église que Jésus viendra reprendre. ary io fiangonan'io nefa Mais no dès tsenainy maintenant, jesosy mes frères et sœurs, fa de ny ankehitriny nefa il raha faut lasana qu'on soit bavy a éveillés. de mila miambina isika Qu'on ne laisse pas la nuit nous gagner. tsy amela ny aizina ahazo atsika Con- mbabo atsika Que notre lampe ait cette lumière mba aoka ny fanaovanjirontsika hanana ny fahazavana ilainy pour ne pas se perdre, mba tsy hahatonga atsika ho very mais d'être là dans l'église. fa hitoerantsika eo anivon'ny D'être là fiangonana pour que nous sommes rassurés mba hitoetra eo tsika azo antoka qu'il y a un but pour nous, fa misy drafitra sy tanjona ho atsika Amen. amen qu'il y a un but pour chacun de nous. misy tanjona ho an'ny fiainantsika tsiraray avy Mais ça fait partie de son œuvre, de son église. fa tafitra ao anatin'ny asany sy ny C'est fiangonany un temps, anefa mes zany. frères et sœurs, fotoana zao raha lasiana bavy a où notre conviction doit être pour l'église. izay a tokony ny zavatra manetana atsika rehetra sy ny manetsika atsika zany tokony ho ao amin'ny fiangonana avokoa Vous savez, si on vit pour l'église. hitanareo raha miaina ho an'ny fiangonana isika On ne vit pas simplement parce que on veut un peu de richesse, on veut un peu de guérison. dia tsy hoe miaina anatin'izany isika satria mitady fanasitranana kely mitady arena kely Par-dessus, Dieu est grand et tout-puissant pour nous le donner. Hein? zay tsetsatsetsatiatra andriamanitra ambonin'izany rehetra zany a manana hainy manome atsika On an'izany doit vivre pour le plan de Dieu. fa mila miaina ho an'ny On drafitr'andriamanitra ihany koa isika doit avoir cette conviction mila manana an'izay que fahazahoana antoka zay notre tsika vie est donnée pour l'église. sy fandresen-dahatra fa manolotra ny tenantsika rehetra ho an'ny fiangonana Et izy notre vie donnée pour l'église, ary ny fiainantsika atolotra ho an'ny fiangonana c'est pas simplement d'être là physiquement et de faire quelque chose au milieu de l'assemblée. dia io zany tsy resaka hoe fandresen-dahatra kely na hoe manaonao zavatra kely etseroa eo anivon'ny Non, c'est fiangonana que dans l'esprit, je suis en train de m'identifier à cet évangile. fa ao amin'ny fanahy dia tena manaka ny À cette filazantsara mihitsy doctrine. amin'ny fampianarana io mihitsy C'est la seule qui va mener l'église à la perfection. satria io rery ihany no hitarika ny fiangonana C'est ho la amin'ny seule qui fahataterahana va emmener l'église à arriver jusqu'au bout. io rery no hitarika ny fiangonana havita ny azakazany hatramin'ny Et farany mes frères et sœurs, nous sommes les prémices. ary raha lasiana bavy isika ny voaloham-bokatra Ne regardons pas derrière. aoka tsika tsy hibanjina ny aoriana Ne pas s'inquiéter d'une certaine manière, aoka raha zay ny fomba ilazako azy hoe tsy anahy isika tsy anam-panahina mais de continuer à aller de l'avant. fa hitohy androso a Vous savez, quand les vierges folles est arrivée pour demander un peu d'huile, hitanareo rehefa Aux tonga autres. reto virjina adala reto dimy adala reto angataka solika ho tamin'ireo namany hafa ils nous ont dit, donne-nous un peu d'huile parce que nous n'avons plus d'huile. dia niteny izy ireo hoe mba meo solika kely izay meo dilily kely zay fa tsy ampitsoniny anay Les vierges sages ont dit, non, on n'a pas d'huile à vous donner. dia o reo virjina dimy endro hoe zay tsy manana mena anareo Parce qu'eux, ils étaient prêts pour la venue de satria l'époux. reto dimy endro reto zany tena vonona mihitsy ny amin'ny fiavian'ny Ils mpapakatra ne voulaient pas qu'eux aussi, ils manquent de l'huile. satria tsy tian'izy ireo hoe ny diloilin'izy ireo koa ho tsy ampy Alors, ils n'ont pas regardé derrière. noho izany izy ireo tsy nijery tany Et aorina ils regardaient à l'avant. fa ny fijerin'izy ireo a dia tany aloha Et nous, mes frères et sœurs, ary isika raha lasiana il y a bavy a beaucoup de choses qui vont se passer dans ces ténèbres. maro ny zavatra hitranga ao anatin'io fahamaizinana io On va entendre beaucoup de cris, aheno kikika maro isika beaucoup de détresse, aheno fahoriana maro isika beaucoup de situations. ahita tranga maro isika Mais nous avons besoin de s'assurer que de notre lampe, il y a de l'huile. fa mila manana antoka isika fa manana Amen. solokitsika ho fanaovanjirontsika Dans les maina ténèbres, il y a beaucoup de brigands. mahabetsaka ny badiolà ao anatin'ny io fahamaizina io Il faut qu'on a de l'huile. fa mila manana Pour solokitsika qu'on sait, on peut allumer, on est dans la lumière. mba ahafahantsika mahita C'est ça zany a l'église à la fin des temps. hoe ao anatin'ny maizintsika dia afaka C'est ça- mampirehitra ny C'est ça fahazavantsika l'église qui sera dans cette attente d'attendre l'époux. fa fiangonana tahaka zany no ao anatina toe-panao hoe miandry a sy miandrandra ny zavatra rehetra vonona amin'ny zavatra rehetra Mais pour cela, fa noho izany a il faut que nous soyons éveillés dans notre cœur. noho ny amin'izany dia mila miambintsika ao Laissons am-potsika rien venir
éteigne cette flamme qui est en nous. aza vela isy hamono an'ilay afo ao anatsika. Laissez rien venir nous mentir. Aza vela isy andaingy amintsika. Comme ces vierges folles, peut-être ils disaient aux autres, donne-nous un petit peu, ça va vous rester un petit peu, mais partage avec nous. Tahaka an'ireto virjina dimy adala reto mety namitaka ny endry izy ireo mba zara kely aminay fa Non, ohatr'izao c'était pas le temps. fa tsy fotoana tamin'izany a. Ceux qui étaient sages, ils ont compris qu'ils avaient chaque jour besoin d'être éveillés, Fa reto endry reto a de izy isan'andro a de mila de miampana. regarder s'il ne leur manque pas d'huile. Tena mailo izy ireo hoe nisy solika ve tao anatin'ny fanaovan-jirony. Mes frères et sœurs, on a besoin tous les jours de savoir Raha lasy anabavy isan'andro À tsika mila travers nos mahafantatra amin'ny alalan'ny si est-ce que fiainantsika nous sommes en train de prendre notre croix hoe move mbola mitondra ny hazo fijaliantsika isika ou nous sommes en train de déposer notre croix. sa efa namela ny hazo fijaliantsika isika. Amen. Amen. Vous savez, quand nous prenons notre croix, Hitanareo rehefa mitondra ny hazo fijaliantsika isika où la parole de Dieu nous dit pour faire mourir tout ce qui n'est pas de Dieu, dia ten'Andriamanitra milaza hoe mba hamonoantsika izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny momba ny tenantsika il y a des grands miracles qui nous suivent. dia misy fahagagana raha izay no ataontsika manaraka antsika. Il y a cette vie de l'esprit nous rassure. Misy an'ilay fiainana avy amin'ny fanahy izay mampahazo antoka antsika. Vous savez, le diable nous fait croire que nous sommes en train de perdre. Hitanareo ny devoly mantsy mampahita antsika hoe faty antoka isika, resy isika, Lui, il veut nous séduire tia mitaka antsika pour izy que nous n'arrivons pas jusqu'au bout. mba tsy atodiavantsika hatramin'ny farany a, tsy atonga antsika hatramin'ny farany a. Mais mes frères et sœurs, Dieu nous a promis qu'il est avec nous, Fa raha lasy anabavy Andriamanitra Il a nampanantena dit antsika qu'il fa nous- omba antsika izy, qu'il nous abandonnera jamais. tsy hamela antsika mandrak'izay izy ozy izy. C'est pour cela que nous avons besoin d'être comme les vierges sages. Zay no antony hoe mila manana Ensemble. Nous sommes fo tahaka ensemble. an'ireo a virjina dimy Nous endry regardons isika notre miaraka lampe. Lampe, c'est notre cœur. mijery ny fanaovanjirontsika, fanaovanjirontsika Et dia ny nous veillons fotsika. à ce que la lumière ne s'éteint point. Ary mila miambina isika mba tsy ho fatiny Et ny jirontsika. nous avons le privilège d'avoir cette révélation de l'esprit Ary isika tena manana tompo, manana izay fanambarana avy amin'ny fanahy pour que izay l'huile soit ajoutée chaque jour. dans mba notre vie. ahafahan'ilay solika miamiampy Il y a isan'andro. la grâce de Dieu qui est sur notre vie tous les jours, mes frères et Misy sœurs. fahasoavan'Andriamanitra ny eo anivon'ny fiainantsika isan'andro raha lasy anabavy. Tous les jours, la grâce de Dieu sur la vie de ses enfants. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia eo amin'ny zanak'Andriamanitra isan'andro. Qu'importe notre chemin sur cette terre, qu'importe nos situations sur la terre, Na manahoana lalantsika sy ny tranga iainantsika eto amin'ity tany ity. mais Dieu prend soin de nous tous les jours. Fa Andriamanitra mitsindro sy mikarakara antsika isan'andro. Ce matin, je témoigne un peu mon parcours avec mon frère Mansour. Tamaraina mba nilaza kely ny lalina lalovako Et tamin'ny je ralako disais, Mansoro a. dans les moments les plus difficiles, Dia zao lazaiko hoe tao anatin'ny fotoatsarotra c'est indrindra là nandalovako a. que Dieu est plus près de nous pour emmener des miracles dans notre vie. Dia eo indrindra Andriamanitra ny tena akaiky antsika indrindra mba hitondra fahagagana eo amin'ny Des fiainantsika. moments où rien ne va plus, Tena ao anatin'ilay fotoana ilay tena sa fahaverezakevitra iny fidélité est toujours présente. dia eo foana ny fatokiny. C'est pour cela, dans votre pays, Zany no antony eto amin'ny firenena on misy sait anareo a que la vie n'est pas facile. dia fantatra fa tsy mora ny fiainana eto a. Chaque jour, c'est un jour difficile. Ary ny andro anankiray a dia tena sarotra Mais Jésus est avec nous. fa Jesosy nefa momba Amen. antsika. Amen. Et ces jours difficiles, Ary io andro sarotra io a quand Jésus est avec nous, rehefa miaraka amintsika il Jesosy nous rassure en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui dia l'aiment. mampahazo antoka antsika izy ka miteny amintsika ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa Alors an'izay tout ce qui tian'Andriamanitra. arrive n'a rien de négatif pour nous. Noho izany ny zavatra rehetra mitranga dia tsy zavatra ratsy ho Tout antsika concourt à notre bien. fa miara-miasa soa antsika reny Parce que nous lui appartenons. satria any tompo ane isika e. Nous sommes dans ses mains. Ary eo ampela-tany Nous faisons isika partie de son église. ary isika dia isan'ny fiangonany On n'a pas besoin de s'inquiéter de rien. tsy mila manana amin'inona isika. Amen. Amen. Mais dans la vie, ça arrive qu'on s'inquiète. Fa indraindray eo amin'ny fiainana Ça mety arrive- misy fotoana hoe manahy isika, Ça arrive qu'on pleure. mety misy fotoana mitomany Ça isika, arrive qu'on passe un moment, on est éprouvé. mety misy fotoana tsika zahana toetra Mais ce qui est formidable, fa ny zavatra mahafinaritra c'est que nous sommes dans un corps dia zao eo anatina tena iray isika spirituel qui est l'église. ara-panahy dia ny fiangonana On se fortifie, dia mifampahery ao on isika, s'encourage, mifampirisika ao isika, on confesse nos faiblesses les uns les autres. lasa mifampilaza ny fahalementsika avy Et dans isika, tout ça, Dieu nous guérit.
dia ao anatin'izany rehetra zany dia manasitrana Dieu antsika nous andriamanitra fortifie. mampahery antsika Et andriamanitra Dieu nous encourage d'aller un peu plus loin. ary mbola mampirisika antsika andeha lavidavitra Amen. kokoa azy andriamanitra amen. Vous savez, dans notre corps, c'est pas tous les membres. Il y a quand même, comment ça c'est pas tous les membres, de temps en temps, qui est en bonne santé. Hitanareo na ity vatantsika tsy arany a tsy hoe ny ratsambatantsika rehetra dia Il y a des ho moments- salama foana avokoa On se réveille un matin, on a mal aux jambes. fa misy taontsika mi'y fomaraina dia marary ny tongotra ohatra. Ça arrive, non? Mety misy taona mitranga ohatr'izany Mais sa ohatra tout le corps est là pour essayer de fortifier ce membre faible fa ny vatana ray manontolo a no mampirisika an'ilay ratsana malemy a pour qu'on puisse faire des efforts pour qu'ils restent ensemble. Ce mba corps, anaovantsika ezaka hijorony a miaraka on ne va pas le couper, le mettre à côté. tsy hoe ho tapahantsika koa le tangotongotra marary dia On va apetrakantsika mourir. fa ho faty isika Mais on le supporte. fa zakaitsika le izy. C'est ça l'Église. Za zay ne ny C'est ça le corps fiangonana de e. Christ. Zay ne ny tena On ny se kristy e. supporte les uns les autres. Mifanohana amin'ny samitsika isika. On partage nos cœurs. Mifampizara ny On fotsika isika. confesse nos péchés. Lasa mifampilaza ny otatsika isika. Et la Bible nous dit, on se guérit. Dia ozy izy ny tenin'ny baiboly hoe lasa mifanasitrana isika. C'est ça la force de l'Église. Zay ny tanjaky ny fiangonana rahalasy C'est anabavy. pas le temps de rester seul. Tsy zava Seul. C'est plus le temps de rester Ay, seul. tsy fotoana tsony zao a hitoerantsika amin'ny tokamonina irery. C'est plus le temps d'être isolé. Tsy tokony tokamonina intsony isika C'est le temps d'être ensemble fa fotoana zao ikambanantsika dans nos faiblesses, na ao anatin'ny Dans nos falemena manquements, na ao anatin'ny tsy dans tout ce fampina que nous sommes. na ao amin'ny C'est maizy Jésus atsika qui nous a appelés dans son corps. satria jesosy niantso antsika ho Et ao nous amin'ny ne tenany devons pas honte de ce qui se passe encore en nous. arokotsika tsy menatra ny zavatra Mais mbola mitranga ao anatsika nous devons nous fortifier fa dans ce mila corps mifampahery isika ao anatin'io tena io a pour qu'ensemble nous arrivons jusqu'au bout. mba ahafatsika ho tonga hatramin'ny farany Et c'est miaraka. ça l'Église que Dieu viendra reprendre. Zay ny fiangonana zay ho Et c'est ça apakarin'ny notre tompo. mission à Madagascar ou ailleurs. Comment? C'est ça notre mission à Madagascar ou ailleurs. Zay no hiraka nampanaovina anay a eto Madagasikara sy any amin'ny firenena rehetra C'est d'emmener l'Église de s'unir. dia zao hoe hitarika ny fiangonana D'emmener ikambana. l'Église à venir bâtir et construire de la bonne manière. Hitarika ny fiangonana mba hanorona araka ny tokony ho izy. D'emmener l'Église à épouser la sainte doctrine. Hitarika ny fiangonana mba handray marina ny fampianarana tsy misy kilema. C'est le cœur des apôtres dès le commencement. Zay ny fon'ireo apôstôly hatrany C'est voalohany le cœur de Jésus pour son Église. zay ihany koa ny fon'ny jesosy ho an'ny fiangonany Et ça doit être notre cœur, nous tous, ary tokony zay ihany koa ny fotsika que rehetra nous sommes appelés izay niantsona à être un antsika seul corps, nantsona isika ho tena avoir le iray même esprit, manana fanahy iray le même cœur, manana fo iray la même conviction. ary afandresen-dahatra On doit mitovy rechercher cela. ary zany mila katsahantsika C'est ça la force de l'Église. fa izany no tanjaky ny Amen. fiangonana Voilà, amen mes frères et sœurs, zay raha lasianabavy a je vous exhorte, tena mampirisika on anareo aho n'est pas arrivé, mbola tsy tonga lafatra isika on n'est pas loin, mbola efa akaiky ny fiafarana isika mais ne perdez pas de temps. fa aza mandany andro La itsony parole de Dieu nous dit de racheter le temps. ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe araraoty ny andro azo Le temps anaovatsoa est court satria atombotra ny et andro les jours sont mauvais. ary efa miaratsy zao fiainana Mais zao. nous, on ne doit pas rater cela. ary fotoana tsy tokony ho diso an'izany rehetra Amen. zany isika amen Que Dieu vous bénisse. hitanareo ane ny tompo a Merci aussi pour ceux qui écoutent ce message. misaotra anareo ihany koa zay Là niaino où vous an'izany êtes, afatra zany que a Dieu vous bénisse aussi. na ny tompo ihany koa hitahanareo a Dieu, c'est un Dieu qui ne se limite pas à des frontières ou autres. andriamanitra dia tsy andriamanitra voafetra ny Mais sisy tany si sy ny vous sisa écoutez ce message avec ce cœur, fa raha miaino an'ity afatra ity amin'izany fo zany ianareo a le miracle de Dieu vous attend. dia miandra anareo ihany koa ny fahagagana avy amin'andriamanitra merci jésus misaotra jesosy Alléluia.
misaotra ny tompony amin'ny teniny a mino fa nandray isika androany aka nampaireziny tompo a naporisian'ny tompo ndray tamin'ity androandroany ity a dia ho atsika koa izay nanaraka mivantana moa ity fotoanandroany ity dia makasitraka anao izay a mino fa nitanao manokana ny tompo a ary niteny taminao ny tompo a ary nanambara zavatra ho anao ny tompo a ny amin'izao lalana azakazaka izay andehanantsika tsiraray avy izao a dia tonga teto tsika tsy hoe verimaina fotsiny a fa izay rehefa fotoanan'ny tompo e Andriamanitra no nanambara ny fony tamin'ny alalan'ny mpanompony a dia teny tao anatintsika izy a mety efa rentsika foana le teny fa mihina hoe tsy mitsahatra ny tompo tsy mitsahatra ny tompo a ohatrany hoe mikasika antsika foana andao indray a mety variana kely isika fa mamerina antsika foana ny tompo amin'ny lalany a mba tsy hahatonga antsika tena lasa melavitra be ihany rehefa avy eo a do tsika aloha hitsangana dia hivavaka dia ametraka an'izany teny izany am-pialantanan'ny tompo a alleloia ndao taontsika ndrena hoe niherinao tompo ao niheriko a minao fa mila niherin'ny tompo ianao amen na ianao manaraka mivantana koa mila niherin'ny tompo a dia ndao tsika hiran'izany iny zany androany dia hivavaka tsika hoe tena mila niherinao a Jesosy a zany ny tenin'Andriamanitra fa tena mila ny fahasoavan'Andriamanitra tsika rahalasianabavy a ary eo ny fahasoavan'Andriamanitra fa mila manaragorintsika miditra ao anatin'izany foana hoe tompo alleluia Vola